ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo ho an'izay rehetra malala n'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Alahady fa 7 ny volana Oktobra 2024. Anio ry havako no alahady natoka ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hitondrana mbavaka ny fikambanan'ny Masera fiaraha-miaina mbavaka Mamrevy JKM. Ny liturjia amin'ny endriny voalohany no iombonantsika dia homanintsika ihany koa ny fanekempinoana voalohany. Ny lohahevitra izay iainantsika amin'izao volana Oktobra izao dia ilay manao hoe mamorivo vokatra ho an'ny tompo. Andeha isika ry havako hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiana ny Salamo 7:7, andininy 9 ka hatramin'ny 9. Aorianan'izay kosa dia ny hira 4:40, andininy 1 sy ny 9, ary tsy hipetraka isika raha tsy vita ny vavaka. Andeha hiaraka hitsangana isika. Amin'ny anaran'ny Tompo, mankalaza n'Andriamanitra, eny mankalaza, mankalaza ny mpanjakantsika, eny mankalaza. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra, mahaiza mankalaza tsara ianareo. Andriamanitra manjaka amin'ny firenena samihafa, Andriamanitra mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany masina. Ny mpanapaka ny firenena samihafa miangona, ho olon'Andriamanitra i Abrahama, fa n'Andriamanitra ny ampindy an-tany, avo indrindra izy. Amen. Hivavaka isika, midera sy manome voninahitra anao izahay, ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masonao. Andriamanitra lehibe ianao, ianao lay izy hatrzay ka ho mandrakizay. Misaotra anao izahay no ny fitahinao ny fiainanay. Misaotra Tompo no ny amin'ny fitiavanao anay, ka nitao manao anay ho eto an-tranonao. Tompo, tanterao sy amarino ny teninao, ny amin'ny fanatrehanao ny olona mivory amin'ny anaranao. Feno ny fahasoavanao izay rehetra miombona amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Ny fanahinao masina ny ekenay tsirairay hiasa ty anatinay, ka haharianao anay indray hitovy endrika aminao, dia ho vonina hitraoreriany
izay rehetra ataonay eto. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no ivavahanay. Amen. Afaka mipetraka isika. Henoy amin'ny fanajana sady eritrereto tsara ry havako ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika. Hoy ny Tompo, be ny vokatra fa ny mpiasa no vitsy. Koa amin'izany mangata amin'ny tompo ny vokatra mba hampandehana ny mpiasa hamory ny vokatra. Ary koa fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorony, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny atsara n'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehova. Sambatra izay mitandrina amin'ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Ny hira 5:3 sy ny 2. Kenkelko dia ny hira 7:3 sy ny 3. Ry havana, miaraka manaiky isika fa tsy nisy natanteraka izay ny sitrapon'Andriamanitra nambarany tamintsika izany. Koa andeha isika ankehitriny hiaiky ny helotsika sy angataka ny famelana avy amin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Misaotra indrindra Andriamanitra mampahafantatra anay ny sitraponao, tsy ho mpangataka hamory ny vokatra ihany, fa ny an'olo tena koa ho mpiara-miasa aminao Andriamanitra, hitaona ny olona ho ao amin'ny fanjakanao, ilaza ny atsara n'ilay tisy efa niantso anay. Tompo malalo, manaiky eto anatrehanao izahay, fa tsy nahatanteraka ny sitraponao, tsy nilazany amin'izany atsaranao Jesosy Kristy, ilay niantso anay izahay, na tamin'ny fiteninay, tamin'ny fitondrantenanay, tamin'ny fifandraisanay tamin'ny namanay, tamin'ny asany tanterainay. Eny Tompo, na tamin'izay tsy tsaronay akory aza dia efa nivilianay tsy nanaraka izany sitraponao izany. Nohony amin'ny rany Jesosy Kristy nalatsany teo ambony hazo fijaliana, no hitalaonay ankehitriny
angatanay ny famelan-keloka avy aminao Andriamanitray. Ary ankehitriny koa Tompo no anavaozanay ny fanoloran-tenanay mba hankatoa ny sitraponao. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tomponay no ivavahanay. Amen. Ny hira 270 no ataontsika ao aorianany teny famelan-keloka. Ry havana malala ho an'izay rehetra ny aiky marina tokoa ny fahotany dia raiso eo ampitsanganana amin'ny finoana sy ny fanantenana ny teny famelan-keloka atolotry ny Tompo ho antsika. Hoy ny Tompo: satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako, izaho efa niaino. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho. Ianao, izaho dia izaho no mamono ny fahadisoanao, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Voavela ny elokareo noho ny anarany masina, midy rany Tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanainy. Amen. Ny olona voavela eloka ry hava koa dia say manambara ny finoana eo anatrehan'Andriamanitra.
koa andeha iombonantsika izao a ny fanekempinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra sy tompana ao lanitra sy ny tany ao, ary mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay torotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy nijara nanapaka pofon'andro nombona tamin'ny hazo fitsakiana mahatika nalevina midina tamin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny tamin'ny andro fahatelo niakatra ao amin'ny lanitra mipetraka eo akavanan'Andriamanitra Kristy avy any aviny tsara ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina ao, ny fiangonana masina manera amin'izao tontolo izao, ny fiangonana ota masina, ny famelan-keloko, fitsanganana tena ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka ny fiangonana. Izao sika ry havako dia tonga amin'ny fotoana fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Dia hanomboka izany ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Eo am-pitsanganan'ny mpanompony hanatanteraka ny anjarany sy ny ankizy ary ny tanora dia ny hira fa 770 andininy voalohany no hitsanganan'izy ireo. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ho aminareo ny fiadanana hitsangana ny efa mitsangana moa ny ankizy hivavakintsika. Saotra Tompo fa afaka iain'ny teninao indray izahay fanahy masino toera tomponay aizanay andray tsara ny tianao ambara amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Raika an-tany anareo raha ankizy ina moa loha hevitra bandrintsika amin'ity volantio mamori vokatra ho an'ny Tompo. Manasantsika ary hanokatra ny Baiboly ao amin'ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly toko faefatra andininy faraka amin'ny telopolo B. Asan'ny apôstôly toko faefatra andininy faraka amin'ny telopolo B. Rehefa hita dia vatsika miaraka amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia fen'ny fanahy masina izy rehetra ka nitoro ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Aiza hoe nahitantsika an'izay? Mba avereny kely aza paty. Izy rehetra resahany eto dia ireo mpianatra Jesosy na ny asan'ny apôstôly. Ity fanontaniana ity rapetrako aminareo, inona no mameno ireo mpianatra ireo nankananana ny fahasahiana hitoron'ny tenin'Andriamanitra? Mazahoara toerana nareo. Ny fanahy masina rakizy no mamey hery sy fatanjahana antsika kristianina sy mitady-dalana antsika ka afaka manao ny asan'ny Tompo isika. Io fanahy masina io ihany no miasa atao anatintsika. Miasa atao anatintsika ato dia mazoto mianatra sekolelady isika, mianatra hira, mivavaka, mazoto isika makaty am-piangonana. Marobe ataon'ny asan'ny fanahy masina ho antsika ihany koa. Fa izao rakizy avelantsika hiasa ve ny fanahy masina? Masana amako dia izay tiantsika sy mahafinaritra antsika ihany no ataontsika, kanefa tsy tian'ny fanahy masina izany. Koa samihaly isika mandrinika kely mananamana ve nareo? Ataoko fa mananamana daholo tsika rehetra. Fa izao io namana io ve mba mianatra sekolelady na mandeha aty am-piangonana? Raha tsy mianatra izy na tsy makaty am-piangonana dia inona no efa nataonao azy? Fa ity soratra masina ity nanao hoe ahoana moa ny tenen'ilay soratra masina?
dia fen'ny fanamasina izy rehetra ka nanana ka nitoro ny ten'Andriamanitra tamin'ny fahasahiana. Noho izany ndraky izy dia tena mila mitarika ireny namantsika ireny isika ho tian'i Jesosy, anaiky an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy, ary koa mba hianatra sekolahady tahaka atsika. Ity misy tantara ho zaraiko aminareo. Tantarany Rindra sy Rondro izy ity. Indray andro nirahan'ny mama nividy menaka Rindra. Teny an-dalana dia fanena tamin'ny Rondro izy, mpinamana izy roa. Ny fampiarahaba sy ny fanontany vaovao teo izy roa dia hoy Rindra tamin'ny Rondro, fa ho aizy ndry? Dia namaly Rondro hoe mba mivoaka ny trano fotsiny aho, fa tsy hitako izay atao. Lehibe aho mijery télé, ny findaiko mienjera dia simba, ny olona ao an-trano variana amin'izay ataony daholo. Nare izany Rindra dia hoy izy tamin'ny Rondro, andao hiaraka amiko ara hividy menaka e. Dia niaraka nandeha izy roa dia mba nanontany an-Rindra indray i Rondro, fa indray izao raha pito alahady ianao inona? Dia namaly Rindra hoe mandeha mianatra sekoly alahady aho dia miara-mivavaka any am-piangonana izay rehetra. Fa ahoana? Satria tsy fantatry Rondro ny atao amin'izany sekoly alahady izany. Dia nanontany an'i Rindra izy, dia nanazava Rindra hoe ny atao amin'izany sekoly alahady izany dia mianatra baiboly sy hira, dia mahita ankizy be da be. Andao hiaraka amiko raha mazoto ndre e, sy vonona ndre. Dia tsy nisalasala Rondro namaly an'i Rindra, vonona ki aho dia nanomboka teo rankizy dia tsy tapaka intsony i Rindra sy Rondro nianatra sekoly alahady. Arak'izany tantara izany rankizy dia tao ny namana sy ny hafa anantona an'i Jesosy Kristy. Fa voasoratra hoe ahoana me e? Ahoana voasoratra? Dia nareo koa rankizy manana fahasahiana hitoro ny tenin'Andriamanitra arak'izay voalaza. Hivavaka antsika. Jesosy Tompo, misaotra anao indray izahay fa nampianatra anay hizara fitiavana amin'ny namanay ka hitory amin'izy ireny fa tia azy koa ianao. Taio ary izahay haizanay manefy izany Jesosy, amin'ny anaranao no anaovanay mivavakay. Amen. Ho n'Andriamanitra ireny voninahitra. Mialohan'ny vavaka sy ny amakiana ny soratra masina dia ny hira 470 andininy voalohany sy faharoa no andeha ataontsika. Vavaka isika. Andriamanitra io, misaotra anao fa voadionao ny fonay tamin'ny namelanao ny elokay. Ary izao dia ambaranao aminay ny teninao, izay voatendry ho anay ho amin'ity andro ity. Koa mangataka ny fanahinao masina, hampahazava ny teny. Ary taio sy fenoy izany fanahy masina izany ireo mpanomponao izay amaky mifandimby izany teny izany. Ary izany fanahy masina izany koa no angatanay ho an'ny irakao izay hampita ny afatrao aminay. Ianao Tompo no anampy azy
ka azaony mampita tsara ny teny satria ny teninao ihany no fiainana ho anay ary izahay vahoakanao ny fananao masina no anokatra ny fonay aza ho anay mandray tsara ny teny ka ho fiainanay isan'andro izany amin'ny anaranao Jesoa no angatahanay izany amen. Ao amin'ny testamenta taloha ao amin'ny bokin'i Josoa toko 2 andininy 17 ka hatramin'ny 420. Josoa toko 2 andininy 17 ka hatramin'ny 420. Amin'ny anaran'ny Tompo. Aroa izy roa lahy taminy. Izao ny tsy anananay tsiny amin'izany fianianana nampianianao anay izany. Indro rehefa tonga eto amin'ny tany izahay dia ofenonao afeinao amin'ny varavarakely izay nampidinanao anay io kofejakio ary ny reninao ary ny rainao sy ny reninao sy ny anadahinao mba amin'ny ankonan'ny rainao rehetra dia ovrinao ao an-tranonao ary izay rehetra mivoaka avy eo am-baravaran'ny tranonao ho eny ivelany dia ho eo andohany ihany ny rano ary izahay tsy anatsiny fa izay rehetra mitoetra ao aminao ao an-trano dia ho eo andohanay kosa ny rano. Raha tainy misy olona maninona azy akory fa raha tainy ambaranao izao raharahana izao dia ho afaka amin'ny fianianana izay nampianinao anay izahay dia hoy ravehivavy eny ary fa marina izany. Dia nampandehanina izy roa lahy ka lasa izy ary nafehiny teo amin'ny varavarakely ilay kofejaky dia nandeha izy roa lahy ka nakany an-tendrombohitra ary nitoetra tany atelona mandra-piveriny mpanenjika ary nitady azy tamin'ny lalana rehetra ny mpanenjika nefa tsy nahita. Dia niverina izy roa lahy ka nidina avy tany an-tendrombohitra dia nitany ony ary nakany amin'ny Josoa zanaky Nono ka dia nilaza ny zavatra rehetra efa niatra taminy ka hoy izy tamin'i Josoa, efa natolotry Jehova eo an-tanantsika tokoa ny tany rehetra ary efa ketraka ny mponina rehetra amin'ny tany noho ny tahotra antsika. Filazantsara nosoratan'i Jaona toko 4 andininy 1:30 ka hatramin'ny 9:30. Jaona toko 4 andininy 1:30 ka hatramin'ny 9:30. Ary raha tsy mbola tonga izy ireny, ny mpianany dia nangataka taminy ka nanao hoe, hano raby eo. Fa hoy Jesoa taminy, izaho manan-kany hohanina izay tsy fantatrareo. Dia niresaka ny mpianatra ka nanao hoe, nisy olona nitondra zavatra hohaniny va re? Hoy Jesoa taminy, ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka ahy sy ny mahavita ny asany. Moa ianareo tsy manao hoe va? Efa bolana no sisa dia tonga ny fararano? Indro, lazaiko aminareo, atipazy ny masonareo ka jereo ny eny an-tsaha fa efa masaka sahady hojonjana izy. Ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ho amin'ny fiainana mandrakizay mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Ary amin'izany dia marina ilay teny hoe, ny iray mamafy ary ny iray kosa mijinja. Izao naniraka anareo hijinja izay tsy nisasaranareo. Olo-kafa no nisasatra fa ianareo kosa no niditra teo amin'izay nisasarany. Efesiana toko 1 andininy 9 ka hatramin'ny 10. Efesiana toko 1 andininy 9 ka hatramin'ny 10. Isaorina ne Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitahy atsika tao amin'ny Kristy
amin'ny fitahipana rehetra ny an-danitra. Araka ny fidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Rehefa notendreny rahateo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, araka izay ankasitrahan'ny fony, ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany izay nanasoavany atsika maimaimpona ao amin'ny malala. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eo am-pitsanganana ry havako no anaovantsika ny hira 726 mialohan'ny toroteny. Afaka mipetraka ny fiangonana. Vavaka isika ry havana. Raha io misaotra anao zahay fa tonga ny fotoana izay ifandraisanay anao amin'ny teninao. Ny teninao ilay aina ho an'izay mahazo azy, fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra dia fiainana, fahasitrana ary fiadanana avy amin'ny teninao no andrasanay. Dia ho mora tafita aty aminay zany rehefa miasa aminay ny fanamasina, ka mangataka ny fanamasina izahay, hitarika anay, ahitanay ny teninao, hitombonay amin'ny fononanao ary hatonga anay hanana fiainam-baovao ho araka ny sitraponao. Dia mitenena tompo fa mihaino ny mpanomponao, ataovy makasika ny fiainanay ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana malahelo rehetra amin'ny tompo dia ho aminareo mandrakariva hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy atsika. Amin'ity volana oktobra ity tsika ry havana dia mandinika hatrany loha hevitra eto amin'ny sahany FJKM manao hoe mamory vokatra ho an'ny tompo. Ary amin'izao alahady natokana ho an'ny masera ao amin'ny fiombonam-bavaka mamire izao dia ny jauna filazantsara araka ny jauna toko faefatra ny andiny ny faraiky amin'ny telopolo hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo ny hotoriana amintsika amin'ity anio ity. Matetika isika olombelona ry havana dia mijery ary tena mahita ny zava-mitranga amin'ny fomba fisainantsika sy ny fomba fiainana amin'ny maha-olombelona. Izany hoe mahita ny zava-mitranga amin'ny fijery ivelany fotsiny tsika, ara-nofo, ara-tsaina, ara-potoana, ara-materialy. Ohatra, raha naona isika dia mieritreritra fa izay tokony hoanina ny tadiavina. Rehefa reraka isika dia mitady fialan-tsasatra, rehefa ory isika dia mitady pampahery sy ny sisa sy ny sisa. Saingy Jesosy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy dia mitarika atsika ary manampy atsika hijery zava-mitranga amin'ny fomba fijery hafa indray. Ity Jaona toko faefatra ny andiny faharaiky amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo ity ry havana, Jesosy dia mitondra fomba fijery ara-panahy sy fandiniana ny zava-mitranga amin'ny masony ny finoana.
tariana noho izany isika ry havana amin'izao toriteny zao. Ity Jaona 4:1-8 ka tamin'ny 7:30 ity dia mitarika atsika manao hoe manova fomba fijery Jesosy. Manova fomba fijery Jesosy. Ny zavatra hodiniantsika voalohany eo anatin'izany dia izao: manova fomba fijery Jesosy amin'ny zava-misy. Ny Jaona 4 dia maneho ny resaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana natsaka teo amin'ny fatsakan'i Jakoba tany Sikara any Samaria. Rehefa naseho Jesosy tamin'ilay vehivavy ny marina momba azy sy ny fivavahana marina tokony ho arahany, dia nitarika ilay vehivavy resy lahatra ny resaka ny fanaovany tamin'i Jesosy, ka natonga azy nitory ny zavatra hitany sy fatany tao an-tanàna tamin'ny mpiarabelona taminy. Fa mialohany io zavatra mitrango io ny 9 tapany faharoa amin'ity Jaona 4 ity dia maneho sy milaza fa sasatra Jesosy tamin'ny nalehany. Zany hoe rera-batana izy noho ny asa izay efa vitany ny arahany tamin'ireo mpianatra. Ary ny 9 koa dia milaza fa ny mpianatra efa lasa nakany an-tanàna nividy hanina. Atao inona? Mba amerenana aina, amenona hery noho ireo fahasasarana maro tamin'ny asa efa notanterahany. Fa teo anatrehan'izany, ilay vehivavy resy lahatra dia tena nitory amin'i Jesosy tamin'ny mpiaramonina taminy. Ary rehefa naharehan'i Jesosy ireo Samaritana mpiaramonina taminy dia niala tao an-tanàna ho any amin'i Jesosy. Eto isika hiditra amin'ny perikopantsika, maneho ny perikopa fa raha mbola tsy tonga izy ireny, ireo Samaritana ny tiana tenenina ho any amin'i Jesosy. Zany hoe teo anelanela-potoana dia tonga ireo mpianatra, ireo izay nitady hanina araka nambarantsika teo, ary nanatona an' Jesosy ny teny taminy eto amin'ny perikopa hoe hano rabio, na hoe mihinana mpampianatra. Zany hoe tena mbola ny saina ny filana rabatan'i Jesosy izy ireo eto, satria reraka amin'ny tompo dia toanana amin'ny sakafo. Fa Jesosy kosa namaly hoe izao manan-kohanina izay tsy fantatrareo. Fantatritsika tsara ny tantara fa reraka Jesosy dia nitady hanina rehetra dia nanolotra sakafo. Nefa Jesosy namaly hoe izao manan-kohanina izay tsy fantatrareo, izay tao milaza fa efa misy sakafo any aminy. Saingy tsy hainy rety mpianatra hoe karazan-tsakafo toy inona ity lazain'i Jesosy ity. Teo anatrehan'izany dia nihevitra rety mpianatra fa efa nisy olona nanomana sakafo na mitondra hanina ho an'i Jesosy angamba. Fa eto Jesosy dia nanova ny fomba fijery ny zava-misy tamin'ny rety mpianatra reto, ka nilazany hoe ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy mahavita ny asany. Ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka sy mahavita ny asany. Zany hoe ny hanin'i Jesosy dia tsy toy ilay fantatry rety mpianatra hoe filana fototra mahavelona ranofo, fa ny hanin'i Jesosy dia ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Fa inona moa ny sitrapon'Andriamanitra? Ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy ny amelan'i Jesosy ho very izay nanirahan'Andriamanitra azy. Zany hoe ny hanin'i Jesosy dia ny zara famonjena ho an'izay mifandray aminy ka hanomezany azy hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny hanin'i Jesosy dia ny fahavitan'ny asa izay mitondra fahavokisana ho azy, mitondra fahafaham-po azy. Zany hoe Jesosy eto mamadika ilay fomba fijery ny zava-misy ara-materialy ho tonga fijery ara-panahy, ka nanova ilay fihinanana filana ranofo hitodika any amin'ny fahafaham-po ara-panahy dia ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havanao, manova ny fomba fijerintsika koa ny zava-misy Jesosy eto amin'ny alalan'izany teny ambaran'izany. Mampianatra izy ary mampianatra antsika izy tsy hijery ny zava-misy amin'ny lafiny ivelany, amin'ny fahatsapana maha-olombelona, fa amin'ny lafiny ara-panahy. Mazana ny maha-olombelona ry havana dia mitady izay amenona ny fahafapo amin'ny zavatra hita maso isika
ohatra sakafo fialamboly rehefa reraka amin'ny asa de karama laza sy ny sisa sy ny sisa. Jesosy kosa de mampiseho fa ny tena fahafapo dia avy amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra. Io fomba fijery hafa indray io no manova tanteraka ny zava-misy ho atsika. Jereo eto ane fa ny zavatra izay everitsika ho tsy manan-danja firy toy ny firesahan'i Jesosy amin'ilay vehivavy Samaritana izay tsy tokony hanana fifandraisana aminy eo am-patsakana ao anatin'ny arerahana sy ny anohanana. Izany zavatra tao tsy misy dikany amin'ny maha-olombelona izany no indro lasa fitaovana lehibe ho tonga famonjena ilay vehivavy sy ny tao an-tanànany. Koa rehefa voaova amin'i Jesosy ny fomba fijeritsika ry havana ny amin'ny zava-misy dia voaovany hatramin'ny tanjontsika koa, ka tsy ny fahazahoantsika zavatra ara-materialy tsony ny tanjona imatimatesana fa ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny ataontsika isan'andro. Tadio anefa ry havana fa tsy hoe tsy naona itsony Jesosy ka tsy mila sakafo itsony izy. Tsia ny zava-dehibe eto tsy any. Ny zava-dehibe eto dia nanadino ny anohanana ara-nofo izy noho ny fahafahapony amin'ny asa fanavotana izay nataony. Dia tia mpianatra antsika ny soratra masina fa rehefa tena mandray andraikitra amin'ny asan'ny finoana sy ny fitiavana tokoa isika dia mahatsapa fahafahapo lalina izay tsy azo avy amin'ny zavatra ara-nofo sy ara-materialy. Ary mitarika antsika ihany koa fa eo amin'ny fiainana, amin'ny atao, amin'ny asa, amin'ny fifandraisana dia tsy voatery hifantoka ho amin'ny tombontsoa sy ny fifaliana ho amin'ny tena hatrany no katsahana amin'izany, fa izay mety mahasoa, izay mizara fifaliana ho an'ny hafa koa. Any ary izay le sitrapon'Andriamanitra. Marina araka izany ry havana fa manova ny fomba fijeritsika Jesosy ny amin'ny zava-misy. Fa ny zavatra tiany ny soratra masina hitarihany atsika faharoa ry havana dia izao hoe manova ny fomba fijery amin'ny asa fanompoana koa Jesosy. Manova fomba fijery amin'ny asa fanompoana Jesosy. Sary ny ohatra neto no hitondrany Jesosy fanovana fomba fijery amin'ny asa fanompoana amin'ny retim-pianany. Maneho ny asa fanompoana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho toy ny taopambolena Jesosy eto. Misy ny taopamafazana ary misy vokatra hojinjaina amin'ny fitaom-pivijinjana. Fisainana mahazatra ary ny jiosy voakasika tao anatin'izany fa ny fitaom-pamafazana dia fitao-tsarotra satria ny ananana no afafy ary miandry vokatra. Ary raha varibazana ataon'i Jesosy ohatra eto ny blé dia efa bolana hatramin'ny enim-bolana aorianan'ny taopamafazana vao tonga ny fahararano hijinjana ary eo vao tonga ny fotoana mahafaly. Fa manova fomba fijery ny amin'ny asa fanompoana Jesosy dia eo amin'ny 5:5 tapany faharoa Jesosy dia milaza hoe atipazy masinareo ka jereo eny an-tsaha fa efa masaka sahady hojinjana izy. Nefa ny ao aloha izy efa voany resaka fa jereo mbola maitso leny an-tsaha. Eny ao izy dia efa masaka sahady hojinjaina. Ilay fijery sy fisaina mihitsy no hovainy Jesosy eto. Ireo Samaritana avy eo aminy noho ny filazan'ilay vehivavy tany an-tanàna no asehoan'i Jesosy fa efa vokatra masaka sahady ho an'ny retim-pianatra ireto. Ary ambarany fa ireo mpianatra ihany koa no hijinja ka handray karama ho an'ny fiainana mandrakizay. Izany hoe ireo mpianatra ireto no aka vokatra amin'izay tsy nafafiny, ka ny karamany dia amory ny fanahin'ny olona izay voavonjin'i Jesosy. Manova fomba fijery Jesosy isika eto amin'ny akapobeany tsy miaraka amin'ny fitaom-pamafazana sy ny fitaom-pijinjana, fa aseho eto kosa fa ny iray mamafy, ny iray mijinja amin'ny fotoana iray amin'ny fomba fanoratra ny filazantsara. Ny mahazatra koa ny fotoana
famafazana dia fotoana fiafiana, raha fotoam-pifaliana kosa ny fotoana fijinjana. Fa eto Jesosy manambara fa miara mifaly sy ny mpijinja, zany hoe amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy misy olona miasa ho an'ny tenany samy irery, fa misy fifandraisana lalina ny mpamafy sy ny mpijinja. Raha hitarina ny fanazavan'i Jesosy dia zao hoe ny mpamafy dia ireo mpitory sy nanomana ny fiavin'ny tompo, dia ireo mpaminany sy Joana mpanao batisa izany. Fa ny mpijinja kosa dia ireto mpianatra sy ireo mpitory mahita vokatra amin'ny fotoana maharitra. Ny fanjakan'Andriamanitra araka izany dia fanohizana izay efa natomboky ny teo aloha ka hijinjana izay tsy nafafy ary amorina vokatra tamin'izay tsy nisasara. Ry havana, fanazavana soratra masina izany fa te hitarika antsika ty soratra masina ity ny amin'ny fomba fijery ny asa fanompoana izay tiany tompo hovaina ka anovan'ny fomba fijerintsika ihany koa ny amin'izany asa fanompoana izany. Tiany eo ny soratra masina fa izay rehetra ataontsika amin'ny anaran'ny tompo dia mitohy amin'ny taranaka faramandimby. Izay ataontsika na dia amin'ny olona iray anio aza dia tadidio, fa tena misy fijinjana sy famorim-bokatra lehibe rahampitso. Te hanova ilay fisainantsika ny tompo hoe mahazatra ny fisainantsika ny hoe izao no nanomboka dia tokony izao no amarana. Te hanovantsika ny tompo hoe izao no namono vai dia tsy olon-kafa no hiravaka ny vanginy. Ary te hanovantsika ny tompo isaina ny hoe izao no sasatra tamin'io dia tsy hialy eto aho. Tiany tompo vainy zany fisainany zany ry havana. Mampianatra antsika ny soratra masina fa raha mpamafy isika dia afaka miombona fifaliana sahady amin'ny fotoana mafazana iny amin'izay amorony vokatra amin'ny ho avy. Tiany eo Jesosy fa isika rehetra dia tafiditra ao anatin'ny tantara mitohy ny asan'Andriamanitra. Tantara mitohy ny asan'Andriamanitra. Misy ireo ny alohantsika tany aloha tany efa nisy ny toro ny filazantsara. Ireo no nanomana, ireo no nivavaka, ireo no nitory. Isika kosa no manohy ny asan'Andriamanitra izay natomboka izy ireo ary ny ho avy sainy fa hafa indray. Olo-kafa indray no hanohy sy handimby ny asantsika. Tsaroa fa ao anatin'izany rehetra izany dia tsy misy ny mpifaninana. Tsy mpifaninana isika fa hifampizara fifalinany amin'ny asan'Andriamanitra. Ka aza malahelo raha toa ka tsy eo amin'ny asa tomboka ao no ahitanao ny vokatra. Andriamanitra no mahita izay vitantsika ka mitsara marina ary mizara fifaliana mitovy amintsika mety ho mpamafy sy amin'izay mpamoro ny vokatra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary tadio ry havana fa tsy foana tsy akory izay rehetra mety ho fikelezantsika aina ao amin'ny tompo tamin'izay nanefana be tamin'ny fitoriana filazantsara sy ny asany. Koa manova fomba fijerintsika Jesosy ka mitarika antsika hijery lavitavitra kokoa ny amin'ny mason'ny finoana ny amin'izany asa fanompoana izany. Eto am-pamaranana ry havana alady natokana ho an'ny fiombonam-bavaka mamire an'io. Mitodika aminareo ny tenin'Andriamanitra. Ho anareo amin'ny masera mamire efa misafidiny nanoka tena ianareo. Fomba fijery tsy mitovy amin'izay atrehana ny fiainana amin'ny fisainana hitambarambe zany ry havana. Fa mitovy fijery amin'i Jesosy izay manasongadina bebe kokoa ny ara-panahy ianareo eo amin'ny fiainana io. Mahereza fa amin'izao fanoloran-tena sy fanokana tena anareo izao tadidio ry masera fa fikatsahanareo fahafampo tsy amin'ny zavatra hita maso ihany zany fa amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Koa misy ny asan'ny tompo miandro ny fiangonana ary anareo ny tenenana hoe ankehitriny no efa masaka ho jinjaina eny an-tanimbary.
dia iza ireo any atambary ireo olona mila vavaka, ireo olona mila fampaherezana, ireo olona mila vonjy, ireo olona mila fanampiana, ireo madiniky ny tompo, ireo voafonja sy ny sisa sy ny sisa, vorio vokatra ho an'ny tompo ireny ry havana, anehoanareo ny atsara ilay efa niantso anareo ny ala tao amin'ny fahamaizina ny tontolo ho any amin'ny fahazavan'ny tompo izay mahagaga. Vorio vokatra ho an'ny tompo ireny anampisatrano ny olombojeny, ary anehoanareo fa isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola toandro ny andro. An'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika ny fahasoavany sy ny fiadanana. Amen. Ivavaka isika ry havana. Raha eo misaotra anao zay satria mampianatra anay ianao anio tamin'ny alalan'ny teninao fa manova fomba fijeriny amin'ny zava-misy ianao sy ny amin'ny fanompona, ary mitarika anay fa ny tena hanina dia ny fanaovana ny sikatinao apio zay fa tsy variana amin'ny zava-dehibe fa hanana fo feno fitiavana, feno fankatoavana, ary ampio zahay ahita ny saza efa masaka manodidina anay dia ireo olona mila anao, mila vonjy avy aminao. Omeo anay ary ny herin'ny fanahy masina mba ahavitanay amafy, ahatonga anay ho mpijinja ihany koa, ary ara-mifaly amin'ireo mpanomponao rehetra zay efa novorianao eo amin'ny sahanao. Amin'ity an'io ity tompo dia mitondram-bavaka ny masera mamire izahay, mivavaka izay ny amin'ny fanoloran-tena ny tsirairay avy ao anatin'izany fikambanana izany, mba hatokan'izy ireo ho mahatoky sy aharitra hatramin'ny farany amin'ny fahamaliana ny antsonao Andriamanitra. Hatongan'izy ireo mba ho vavolombelon'ny fiombonana aminao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, ary hatongan'izy ireo hiaina sy hijoro vavolombelona fa efa nanokatena ao anao izy. Tondram-bavaka manokana izay tompo ho an'ny masera lalatina sy masera tatamy izay hiatrika fanokanana azy amin'ny fahenina amin'ny volana Desambra. Tompo, efa nanolo tena ho anao ireo tamin'izay anompony anao, ianao rahateo no miantso, ary terizo mban'ny fahasoavanao izy amin'izany antso izay anokana ny tenan'izany. Vavaka koa izay ho an'ny asa fijinoron'izy ireo vavolombelona ny amin'ny filazantsaranao izay toriny, ary ny amin'ny fiombonana aminao dia ny fikarakarana ireo ankizy madinika izay sahanina isan'andro. Eo ihany koa ny fandraisana sy fampaherezana ireo izay mila vonjy tonga ao aminy. Omenao azy ireo ny fahafahana miasa, omenao ambavan'izy ireo ny teny, dia ny teninao Jesosy Kristy ilay mpampaheranay tokoa no entin'izy ireo miatrika ny fanompony amin'izany asa masina izany. Entina mbavaka ihany koa tompo ho fijoroana vavolombelona ny asa eny amin'ny fonja. Fantatrao fa olona niala teo amin'ny fisaina ny fiarahamonina ireny, ary arenina, ary isan'ny manana anjara amin'izany ny fiangonana dia ireo mpanomponao ireo no omenao ny teninao ho fampaherezana ireny olonao ireny, ary hitariana an'izy ireny hiverina aminao Andriamanitra. Tsaroana ihany koa tompo ireo foto-drafitr'asa izay miandry zany masera mamire izany, dia ny famitana ny trano fonenan'ny masera any Atsapanana, any Andasibe. Tompo, tario tompo ny asa rehetra, ary fantatray fa manamarina ny teninao ianao fa raha tsy ianao no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy.
dia aza velanao hiasa foana ny fiangonana fa ataovy maneho ny voninahitra ao amin'izany fototra afitrasa tanterahana izany. Toy izany ihany koa ny fanorenana trano andraisana ireo ankizy any Atsampanana dia matoky izay tompo fa tahaka izay fanotarianao izany fikambanana izany iorina eo anatrehanao no anehoana ny voninahitra ao amin'ny asa izay tanterahan'izy ireo. Na dia efa nanoka tena ho anao ary izy ireo dia olombelona nofamandra ary miaina sy mivelona toa ny olona rehetra ihany entina mba afaka eo anatrehanao ny asa fiveloman'izy ireo. Ny fanatanterahana ireo karazana asa tanana maro isan-karazany, ireo fiezahana isan-karazany tompo dia fantatray fa manamarina ny teninao ianao fa ataonao hafa ny manompo anao sy ny tsy manompo anao dia zanakao ireo asa ny tananao ireo atao viadidinao no mamelona ny miany fiainan'izy ireo. Dia fantatray ny teninao hoe tsinjovo ny volo manidina fa tsy mba mamafina mijinja ireny dia manoatra noho izany no hitsinjovanao reto mpanoka tena ho anao. Mivavaka izay ary ho an'ny fiangonana, tehirizo ny fiangonana mba hijoro vavolombelonao ihany koa, anova ny fomba fijery ny zava-misy, anova ny fomba fijery ny fanompona, atsapa fa miara-mifaly amin'ny vokatra izay hitarianao anay izahay ary hiara-manana asa iombonana dia ny amin'ny fotoana manany olonao ho ao amin'ny fanjakanao. Izany ny vokatra izay andrasana ary hiara-mijinja aminao Andriamanitra. Matoky izay tompo fa androso ny filazantsaranao ary hitahiry ny fiangonanao eo ambanin'ny fahasoavanao ianao ary hitarika anay tsirairay avy atsiaro ihany koa fa izay rehetra reto dia firenena masina, olona natokanao mba hilaza ny atsaranao amin'izao tontolo izao. Dia mivavaka izay ho an'ny firenenay, ianao Andriamanitra no angatahanay mba anjaka eto amin'ity nosina ity, hitondra filaminana, hitondra fandrepalemana, hitondra fahazavana ary hitondra vahavolana mba anafahana ny olonao ao anatin'ny fahantrana, ao amin'ny tsifisina, ao amin'ny kolikoly, ao amin'ireo izay vesatry ny fahasarotam-piainana. Amboary koa ny fisainanay malagasy tompo mba hiraisaina ampandrosoana ny firenenay. Dia tario izay tompo, alala sy hevitra mandrakariva fa ny zavatra rehetra dia hainao Andriamanitra ary afaka kinina aminao no avinay, no avy ny firenenay, no avy ny taranakay. Apetrakay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Izy efa nampianatra anay hivavaka manao hoe rainay Andriamanitra, famatsiana neny anaranao, ho tonga neny fanjakana, atao neny sitraponao ety atany takina Andriamanitra, eo anay miny anina saza amin'ny amelany lelokay takina amelanay izy mikatao. Aza mitondra anay ny fakapana, manafahanay ratsy, anao fanjakana sy ny ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Tononona ho antsika trany ry havana ny fiadanan'ny tompontsika dia Jesosy Kristy tompo. Faly miarabantsika rehetra ny masera mamrefintsika ema na hatratra ity andro androany ity. Faly misaotra an'Andriamanitra izay masera ato amin'ny fiaramiana ambavaka mamrefintsika ema amin'ny antso izay ny antsony anay tsirairay avy sy ny fitantanany ny fiainan'ny fikambanana hatramin'izao. Faly misaotra ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara ihany koa izahay amin'ny nanomezany anay ny alahady 7 ny volana Oktobra hitondrana ambavaka ny masera sy ny fanokanantenany ary ireo asa fanompona an'Andriamanitra izay sahaniny. Tinainy mampatsiahy sy ny manao antso ho antsika ho anareo zatovavy izay mahatsiaro ho voahantso amin'ny fanokanantena amin'ny vavaka ao anatin'ny fitovona masina ho an'Andriamanitra sy ny fiaramiaina. Izay masera mamre dia mitaona ny olona hanamafy hatrany ny fiainam-bavaka indrindra fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao.
ny masera mamire ihany koa dia faly mandray ampifaliana ireo olona na fikambanana mangetaeta hanatanteraka izany vavaka izany. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia efa misokatra arak'izay nandrenesantsika azy sy ny ombonantsika tamin'ny vavaka fangatahana teo ny engarantsana ho an'izany fikambanana mamire zany any antsapanana Andasibe Moramanga. Ao anatin'ny fanatanterahana fotodrafitrasa amin'izany toerana izany izahay ankehitriny. Koa tsy misalasala izahay mangataka vavaka avy aminareo. Raisinay ampitiavana ihany koa ireo tolokevitra na tolotanana avy aminareo fiangonana avy amintsika tsirairay avy amin'ny fanatanterahana izany asan'Andriamanitra izany. Hoy ny tenin'Andriamanitra: aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Hebreo 10:4-20. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Tonga amin'ny fotoana maranana izao fanompoam-pivavahana izao sika ry havana. Mialohany anoloran'ny ray aman-dreny mpitandrina ny tsodrano dia ny hira fa 470 andiny ny voalohany ataotsika eo am-pitsanganana. Samy finoana ny tsodrano izay atolotra anareo amin'ny anaran'ny Tompo ary ho tanteraka aminareo izany. Andriamanitra fiadanana izay nitondra Jesu Kristy tompontsika mpiandry olo lehibe hiala ny maty mitondra ny ranon'ny fanekena mandrakizay. Izany hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay kasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesu Kristy. Amen. Petraka ny fiangonana mivavaka makina. An'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.